Somary sotomina kely miataka kely ary ajo io fa maso dia misineby anazy ilay akaiky loatra. Misy zavatra tiana hampitana koa. 40 secondes efa manomboka tsika. Efa manomboka tsika. Dia poketra efa nanome izy maly aloha efa nanome ke. D'accord. Ndao ary. Tsy manino. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity manasanao naraka izany hatramin'ny farany mazava ho azy fa ny tontolo politika izay isin'ny nazo vaovao hatramin'ny omaly no iba-toerana amin'izao vaovao amin'ny ray ora izao etym-piandohana dia ampahafantarina antsika fa manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao Ramatoa Christine Razanamaso solombavambahoaka ny Madagasikara no ministry ny fitsarana teo aloha ihany koa iresaka amin'ny isika rehefa avy eo mahakasika indrindra ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao miteny ity ihany koa zany no ahafantarana voalohany ny fanehoan-kevitra ofisialy avy amin'ny vondrona mapara na ny miaraka amin'ny président Andry Rajoelina mahakasika ny raharaham-pirenena dia tsy ninona akory fa ny fahatongavana tampoka na mangingina natao ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teto Madagasikara hatramin'ny omaly maraina fa miloha izany aloha nanao ahoana ny fivoaran'ny toetra raha tamin'ity anio ity nanao ahoana ny vaovao tamin'ny valomaraina no efa nifampitona teny amin'ny magro ireo pomba ny Marc Ravalomanana tamin'ity anio ity ihany koa tamin'ny 1:20 ora dia nisy ny resaka ho an'ny mpanao gazety natao Andramatoa Lalao Ravalomanana tamin'ny teny amin'ny toeram-ponena teny Faravohitra mangataka fionana amin'ny filoham-pirenena Ramatoa Lalao Ravalomanana nanatrika izany sitraka Ravony Arson ao amin'ny Anso Tarby mamitana amintsika ny vaovao. Nitotsaina androany tamin'ny 1:20 ora teo ny fionana teo amin'ireo mpanao gazety sy Tojo Ravalomanana ary ihany koa ny fianakaviana Ravalomanana. Nahatraka teo amin'ny 10 minitra teo ny fandraisam-pitenenana. Isan'ny notantarany tamin'izany ny fisehoany ny fisamborana ny Marc Ravalomanana omaly. Araka ny nambarany teo am-pisakafoanana no tonga ireo service anti-ganga sy ny G6 nakakery ny filoham-pirenena. Nambarany fa fakana kely na kidnapping no natao raha toa ka tsy fisamborana ny teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy misy ny taratasy noentin'ireo mpitandron'ny filaminan'ireo tamin'izany ary tsy misy ihany koa ny fanajana ny zon'olombelona sy ny tany-tandalàna raha nambarany ny Tojo Ravalomanana izay vanaky ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Manoloana an'izany rehetra izany ary dia nangataka ny anamarina fa tsy niara-ny eritreritra ny filoha teo aloha ary mangataka ny fianakaviana ahita sy ny fiatakandro. Mba hisian'ny fitoniana dia mangataka fionana amin'ny filoham-pirenena Erazonary Mapianina Ramatoa Lalao Ravalomanana amin'izao fotoana izao. Ankoatran'ireo dia manao asa avy ihany koa amin'ny fianakavian-be iraisam-pirenena ny SFKM ny fianakaviana Ravalomanana mba hijery akaiky ny toejara misy. Dia izay ary ny tatitra mikasika ny fiona ny mpanao gazety sy ny fianakaviana Ravalomanana androany atoandro tamin'ny 1:20 ora.
araka izany milaza ny tsy mbola manana vaovao aloha zany ny fianakaviana ary mangataka an'izay fiaonana amin'ny filoham-pirenena izay avantarany amin'io manao ahoana i Marc Ravalomanana taorian'ny nakany ny mpitandron'ny filaminana azy omaly fantatra ihany koa hatramin'ity maraina ity fa mivory ireo tompona andraikitra maro samihafa eny anivony maso ivo vahiny eto amintsika ireo corps diplomatique dia nivory tamin'ny toerana izay mbola amarinina moa ny vaovao mahakasika an'izany fa dia hoe nisy izay fiaonany izay teo amin'ny ivotoerany sadek teo aloha teto amintsika ohatra no nary nisy nanjany fivoriana izany tamin'ity anio ity efa mikaroka ny vaovao mahakasika izany ihany koa ny namana mpanao gazety fa tamin'ny androany maraina hatramin'ny valorany tetsy amin'ny Magrono efa nisy mebiseby somary nitombo raha oharina amin'ny mahazatra ireo olona izay tonga tao anatin'izany Magro izany raha ny vaovao nampitainy namana Gaëtan Andriatsilavy nanaraka akaikany izany rehetra izany tamin'ity maraina ity aloha dia tsy nisy izany ny atao hoe fivoahana ny tao amin'ny Magrona dia efa tena mandridina aza ny mpitandro ny filaminana tsy nisy ihany koa ny atao hoe korotana mandeha araka ny tokony ho izy aloha ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny raha no ao afovoana Antananarivo ao Analakely sy ny manodidinao raha ny vaovao nampitainy ny mpanao gazety ny fanaretsaka tamin'izay fikarohana ny vaovao izay tamin'ity tapany maraina ity miezaka manantona ny mpitandro ny filaminana izay mbola tsy nahazoana vaovao aloha hatreto ny mahakasika an'izany ezaka nanamarina ihany koa teny anivon'ny ACM ny hoe nanao ahoana ny fandehan'ny fomba nahafandra Valomanana niditra teto mbola andrasana ihany koa ny valon'izany vaovao izany Gaëtan Andriatsilavy ny laza ny zavamisy tao amin'ny Magro sy ny manodidina tao amin'izao fotoana izao fitino ary ny vaovao hatramin'ny maraina moa zany dia efa vory-lanina tokoa reo fomba ny Marc Ravalomanana ny Magro maro be izy ireo dia tamin'ny atoandro koa tonga ihany koa ny solomavom-bahoaka avy eo amin'ny mouvance Ravalomanana ohatrony ny groupe parlementaire ihany koa izay hitanay teo dia ny raha ny fahitanany zavamisy aloha hatreto mbola mivory zareo ary milaza fa tsy rary ny ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ary manameloka tanteraka ny fitondra fanjakana zany ny mouvance Ravalomanana sy ireo fomba azy amin'izao fotoana izao eto amin'ny Magro dia ny toy ny hetsika zareo hatreto aloha mbola tsy fantatra fa raha ny resadresaka efa mandeha dia tsy anaiky ireo fa tsy maintsy hanao izay fomba rehetra ivoahan'ny Marc Ravalomanana hono zany dia itoy ny tolona hatreto aloha zany amin'ny ity androany ity mbola eto amin'ny Magro aloha zany no fotoana ifanomezany zareo ary mbola tsy misy ihany koa ny mivoaka ny ivelany ny zavatra tsikaritra ihany koa manko ity ivelany aty zao aty amin'ny ilany akaikin'ny aty akaikin'ny Behoririka aty ao ny mpitandro filaminana aty amin'ny arabe afitan'ny Madaraila ihany koa dia misy an'ireo emofara zany manakaikikaiky an'zareo foana misy camion misy an'le 4x4 reny dia izay no zava-misy aty Magro amin'izao fotoana izao tsy maintsy entina amintsika ny fivoaran'ny raharaha rehetra mahakasika an'izany amin'ity tontolo andro ity ny fivoarany raharam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy eto amin'ny Kolo FM sy ny Kolo TV araka nambarantsika terem-piandohan'ny fampahalalam-baovao teo dia manambahiny isika amin'ity atoandro ity Ramatoa Kristina Razanamaso solombavim-bahoaka ny Madagasikara no minisitry ny fitsarana teo aloha ihany koa mankasitraka anao nanaiky vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao dia miaraba anao ihany koa tonga soa misaotra betsaka Inikaja ary noho ny fanasana ary faly koa miarahaba anao sy miarahaba ny ekipa rehetra atao amin'ny Kolo TV amin'izao atoandro izao sy ny mpiainao manjery oui ny fanontaniana voalohany Ramatoa solombavim-bahoaka tonga tampoka Andriamatoa Marc Ravalomanana omaly efa 5 taona ihany taona na inona ny fahatongavana omaly izy no hoe tonga tampoka ianao ihany koa zany nitondra ny fanazavana ofisialy voalohany avy amin'ny Mapara tao aorianan'ireny omaly no efa nasaina fa hoe mbola nivory tonga soa tao fampahalalamba-baovao ianao ahoana ny fandraisanareo avy eo amin'ny Mapara n'izay fahatongavana tampoka ny Marc Ravalomanana izay dia eny faravohatra izy vao hita misaotra anao nametraka ny fanontaniana Enikajy hoe tonga tampoka izy dia izy moa efa mamerimberina an'io foana hatramin'ny 5 taona lasa zay arak'ilay voalazanao fa tamin'ny herinandro farany teo moa izy dia niteny mihitsy ara andro hoe le amin'ny latsinain'io ahako ho tonga amin'ny herinandro zany ka ny lazana hoe amin'ny olona amin'ny vahoaka sy amin'ny sokajin'olona hafa dia tampoka tokoa
ary indrindra ho an'ny mpitondra ao amin'ny gouvernement tatariany Coly Roger Andriamatoa Coly Roger satria raha jerena totrany tsy mahafantatra ninona mihitsy aza ry zareo tao amin'ny gouvernement fa ny mapara de taitra ihany koa somary taitra ihany satria hoe ay tonga ihany le izy ka amin'ny fivonoana miatrika moa ny tranga andrehetra amin'ny raharam-pirenena satria rehefa ianao no sahana manara-maso ny raharam-pirenena tsy misy fotoana maty zany mihitsy ary tsy misy tapoka zany mihitsy fa izahay aloha de rehefa tonga izy de miatrika hoe ny fahatongavany ny miaino izay lazany fa ny hoe ny fidirany teto nga no jerena sy eritreretina hoe fidirana manahoana zay indrindra satria nandritra ny fotoana maharitra tapoka aminay misitry ny fitsarana ihany koa ianao teo aloha mety ho inona ny azo andikanan'le hoe ny laza ny tompony ndraiky mpanjakana fa tsy ny fanarahana tsy ny fampiarana le izy mety ho fahalemeny ny fitondram-panjakana ve zay kanefa mety sa mety ho inona ny fahitan'ny mapara na ny hoe miaraka amin'ny président Iandro Rajoelina an'izay ny fahitana an'le izy aloha de kitoto ny hoe tsy nafantatra tsy ny omana ary koa hoe de midika ny goragora eo amin'ny fitondrana ny raharam-pirenena sady manaraka an'izay koa de midika koa zany fahagoragorana zany dia eo amin'ny fanaovana an'ity tanindrazana ity ty raharam-pirenena tya ho ohatran'ny karazana sehatra hoe atao kitoto atao kilalao anga satria goragora na ny sistany hidiran'olona ilaza fa tsy mahafantatra goragora ny sistany an-dranomasina goragora ny anabakabaka ary goragora ihany koa ny any amin'ny sistany eny amin'ny serana mpiaramanidina satria sarotra ihany ny ino fa hoe tsy nahafantatra na hoe tsy nisy signe an'izany sarotra zahay aloha tsy de mampino anay zany fa nisy fanarahana ambadika mangingina tao fa rehefa tonga teto angambany de ohatrany hoe nahatsiaro voavadika ny anankiray de ohatra lasany nanao fanambarana ny fiandidina sady ohatrany sy afoaka satria nisy fanarahana tsy voahaja tao araka ny mahazatra any fitondrana zay misy ankehitriny ihany manao fanarahana izy fa aveo izy tsy manaja n'iny fanarahana iny ka ty amiko de ataoko hoe adiny kotofety sy makany zao zavatra zao adiny kotofety sy makao ianao fa ty resaka an'izay hoe rapport de force ianao moa miteny zany hoe tsy mino hoe tampoka le izy hoe tsy fantatry ny fitondram-panjakana le izy misy zavatra nininana fenina ve zany tao ambadiky le izy de mety ho inona zay zavatra nininana fenina zay sa tsy te iseho amin'ny amin'ny vahoaka hoe malemina tsy maintsy nanaiky nitsindra avy ivelany nanosika n'Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy maintsy hiditreto sa hoe inona ny zavatra mety mitranga atao madik'izay oui ny lazana aloha hoe tsy mbola teraka omaly ny mpanao politika rehetra na ny vahoaka aza ka ilaza fa hoe tsy nampahafantarina n'io zavatra io fa izy io de arak'le fomba mampanao fetsifetsy tsy teo ratsy atsy tsy teo ratsy eroa dia sady araky ny lazany Lalatina Free FM te hanao mpimaso any amin'ny communauté internationale hoe de tany-tandalana fa de ampiarina ny lalàna anefa koa tsy teo ratsy eto amin'ny tany sy ny firenena eo amin'ny vahoaka dia manao lela roa ohatrany manao double langage zany raha azo ambara dia raha olona mpitondra fanjakana mitondra firenena no manao etsika sy fiteny sahala amin'ireny dia mahavelona ahy satria sady ray tsy mahafehy ny fitondrana mpanatanteraka satria raha nahita ianao na marika ianao voamarika hatramin'ny maly hatramin'ny androany ary nareo mihitsy aza angamba nanao aiza moa ny prime ministre Jacques Coly Roger amin'ny fotoana sahala amin'izao no tokony hanehoany fitondrana ny mpitondra mpanatanteraka ny firaisankina ny fiarah-miasa ny solidarité ny synergie ny fampitana ny serasera tsy misy
na serasera na ny ministra ny serasera aza milaza fa tsy mahafantatra kory ny fahatongavany ingay Ravalomanana zavatra mahagaga zany ka raha fitondrana hoaiza ny fitondrana izay manao zavatra reo vokatry n'ilay hoe adiny koto fety sy makaho izy fa mitapitaka izy reo na ny filoha Rajaonarymampianina na ny filoha Ravalomanana satria tsy maintsy nisy zavatra mifanarahana tao fa rehefa tonga teto natahotra nahatsiaro voafitaka ny filoha-pirenena ny andaniny dia nandray an'iny fepetra avetrany iny hoe samboriko ty androany hitanao an'izany fa io zany tena hoe endrika isehon'le hoe le olona samy mpamitapitaka samy mpamadika reny tsy maintsy zany no ianareo ny atao hoe fianakaviana politika ny pohirana Andriamatoa Rajaonarymampianina raha ny lojika politika teto amin'ny firenena hatramin'izay moa zany satria isany nanosika azy teo ianao ihany koa ataoko hoe ramatoa ministra satria ministry ny fitsarana teo aloha ianao isan'ny voatonony filoham-pirenena teo aloha ankolaka ianao hoe aiza ry zany zao ilay namoaka ny didy mampisambotra asy ny sisa raha ny toy ny raharaha zany tahaka ny ahoana no zavatra hitranga zany manomboketa inona no mety tokony ho ataony ny fitondram-panjakana raha ianao nanolotra sosikevitra ho an'izay hoe fitondram-panjakana isan'ny natosikareo eo amin'ny fitondrana izay sotranao enikaja satria io fitondrana io moa dia ambara rehefa dradradradranay mandrakariva hoe araho ny lalàna araho ny lalàm-panondrenana ajao fa zaolakolaka ohatran'ireny hoe rehefa mapety anao dia izao no anaovako azy hatrany amin'ny ACC tsabahana atraty hatrary tsabahana ka amin'izao ohatrany karazany na fatotry ny nakendany fomangana sesiny ihany eny ny fitondrana amin'izao fotoana izao satria ny apitrapitra tany amin'ny ankolafy Ravalomanana hatrany amin'ny Assemblée nationale nanolotra prime ministre anefa rehefa avy eo sy dia le tsy fanarahana lalàna ihany no mahatonga sy ilay fomba hoe toetra mpamadika pitsipadoa laka ny tanany mahatonga an'izao rehetra satria famille politika hozy ianao famille politika ny poirana Andriamatoa filoha azay na Rajaonarymampianina anie dia ny mapare na tiany na tsy tiany io dia zavatra tsy azo ny lavina anefa ianao andeha ianao hitady fitiaty ikema andeha araka fitenena andao re mba pio atsery nefa ny ao an-tranonao no mamalavala ary nahavanona ny zavatra rehetra ka amiko rehefa fitondrana no manao sala amin'izany mivadika amin'ny fanekenana tao mivadika amin'ny famille politika izay nipoirana fitondrana izay tsy mahafehy akory ny trangan-java-pirenena ka hilaza amin'ny vahoaka fa hoe tapoka tamiko iny ka tsy napoiziko iny raha olona mba ahoana moa ny fitondrana ohatran'izany fa rehefa tsy mahavita tsy afaka haneho ny sinergia tsy afaka hijoro kory fa hoe anao ny sinergia ny fitondrana na ny prime ministre na ny filoha amiko dia tokony ny fahendrena dia mametra-pialana fa tsy hamitapita vahoaka fotsiny fantaniana farany Ramatoa Christine Razanamaso efa ny sanany andraikitry ny ministry ny fitsarana ianao inona ny tokony ho atao Andriamatoa Marc Ravalomanana zany amin'izao fotoana izao raha ny hevitrao satria ny vaovao farany dia hoe mipetraka amin'ny toerana iray izay ambenana manokana izy tsy fantatra mazava hoe aiza na aiza moa zany hatramin'izao inona no tokony ho atao aminy raha ny fahitanareo azy eo anivon'ny mapara misaotra tiako amariako kely aminao koa aloha fa tsy hoe ministra ny fitsarana teo taloha ihany koa fa mbola filohany anteniera pirenena teo taloha eny toboka amin'ny fanamariana parenthèse kely io lalàna no ampiasana lalàna no miady ary ampiasana fa rehefa mampiasa ny lalàna anao ka eo ambany ny fanajana ny lalàna dia ivery koa fa tsy tokony hanana moramora kokoa ny ahafahana manazava sy mampahafantatra ny vahoaka ny zavatra misy zany hoe tokony ho tsarainy izy dia tokony ho ampanefana ny saziny sa zao mantsy raha ny zava-misy dia hoe mipetraka amin'ny toerana ray izy fa tsy mbola miatrika fitsarana sa hoe ahoana raha tena hitsy le fanteny Ramatoa manana ny mpanolotsaina juridikany izy ary mahafantatra tsara an'ilay hoe procédure zany ilay procédure ho tanterahana amin'ny mahakasika
any olona nanao jugé par contumace par défaut reny eny ary mankasitraka anao raha mato Christine raha zanamaso saotranao andriamatoa enikajy tompoko lasy tompoko vavy izay ihany koa no mamarana ny fahapalalamba-vao amin'ity atoandro ity zany vahintsika teo moa zany raha mato Christine Razana Mahasoa izay filohan'ny antemera-pirenena teo aloha no ministra ny fitsarana teo aloha ihany koa ny sampana fahapalalamba-vao ny koa dia misokatra amin'ny ankolafikery rehetra amin'ity anio ity misokatra amin'ny ankolafikery rehetra amin'ny hoe faneho-kevitra sy ny réaction maro samihafa izay atao manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao dia andrasana ny antsiprian'izay hoe ahoana efa nanasa izahay omaly ny avy amin'ny ankolafy ravalimana natao anatin'ny fampalalam-bavao tamin'ny tian'io ity dia ry zareo avy eo amin'ny mapara misokatra ihany koa izahay ho an'ny ireo tandapa eny Ambotsoroatra eny na ny avy amin'ny HVM ihany koa maninona moa afaka miakatra mitondra ny heviny eto amin'ny fampalalam-bavao miezahana asaina satria ilain'ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao izay hevitra maro lafy izay manoloana ny fivoarany raharaham-pirenena raha ariva amin'ny 8 ora alina ny fotoanantsika eto amin'ny fahitalavitra misaotra anao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany veloma tompoko